Araka ny nanarahantsika azy teto plasitoko vavy dia ny fanadihadiana niompana tamin'ilay fahafatesana jiolona telo dia ny avaratra tamin'ny mora teny nikasaka kely ny karana iray ny fanadihadiana iny fa araka ny efa nambara teo kosa raha iverenana dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ireo olona nanandrara teny anivon'ny sampandrarany tahirim-bolam-panjakana ny fitokonana izay nitanterahan'ireo mpiasa teo anivon'izay tahirim-bolam-panjakana izay voatery nodomaina izy ireo ary nitondra ny fomba fijeriny makasika izay. Ny akon'izay zavantranga teny avaratra tamora izay ihany moa dia fantatra fa fitaovam-piadiana izay nampiasain'ny General Ramananarivo Claude Fony Fahavelony ny iray tamin'ireo fitaovam-piadiana izay nampiasain'ny iray tamin'ny reto jiolahy maty voatifitra teny avaratra tamora ireto ao anatin'ny fikasana akakery ny karana iray fanadihadiana makasika an'izay ary. Nitondra fanazavana avy ao amin'ny zandarmerie-pirenena mahakasika ilay fifampitovirana tamin'ny olona saika akakery ny karana iray teny Tamora ny sabotsy lasa teo. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao izay azon'ireo zandarmerie-pirenena no nafahan'izy ireo nanao fanadihadiana ka nahatratrarina ireto olona saika akakery ny karana ireto. Nambarany tamin'izany fa anisan'ny tambazotra efa mpanao fanafiana ireto tratra ireto. Misy olona tsara sitrapo napita vaovao tao amin'ny groupement Lalamanga sy ny kompania Tananarivo-Ville. Napita vaovao fa misy tambazotra na réseau na mpanao kidnapping hanao kidnapping amin'iny herinandro iny. Ohatran'ny vaovao rehetra izay tonga moa dia tsy maintsy ataony fanadihadiana ny fahamarinany sy izay tsy mety ho fahamarinany. Rehefa natao izay ataontsika regroupement zay dia hita fa misy tokoa hisy tokoa ilay fanaovana kidnapping amina ataontsika opérateur économique anankiray. Rehefa tonga izay fotoana izay dia fantatra fa ny asabotsy ry zareo no anao azy. Dia ndraisina daholo ny fepetra, ndraisiny avy eo amin'ny groupement Analamanga zany izay teny commandant groupement sy ny kompania ny Tananarivo-Ville izay taritin'ny commandant compagnie, ndraisiny an-tanana zany ny fitaritana io opération mba hisamborana reo mpanao kidnapping reo. Dia natao ny fanarahana rehetrarehetra dia tonga tokoa zareo tamin'ny toerana saika akany ilay opérateur économique. Nefa moa mety nisy fandivian-javatra teo dia tsy azony ilay olona saika ho ataony kidnapping. Rehefa tonga zay dia lasa zareo dia tafiditra ao anatin'ny paikady moa ny fanarahana azy ireo dia lasa zareo ary dia mbola nivory teny Ambotrakely. Tao Ambotrakely zareo zany mbola nikaondo atao amin'ny anohizana ny asa raha zay nataony zareo. Ny mpitandro firy mihitsy tamin'izay fotoana izay moa dia efa nanaraka teny ihany ary hita zareo fa nandeha ao amin'ny Gastro Pizza Antanimora. Rehefa tonga teo Gastro Pizza ny Antanimora dia efa nanodidina teo daholo koa ny élément rehetrarehetra zany izay hanao ny fisamborana ary dia nomena ny baiko ny fisamborana. Rehefa nao tatitra tamin'ny ambaratonga rehetrarehetra moa zany ny commandant teny sur terrain dia commandant groupement sy ny Zenapine ny commandant compagnie Tananarivo-Ville dia atao zany ny baiko ny meko dia hoe atao ny isamborana ireo olona reo. Tamin'izay fotoana izay moa mbola betsaka ny mpividy zavatra teo, mpividy pizza ny andro harivariva koa, ny andro sabotsy mbola betsaka ny mpividy pizza teo ka tsy maintsy niraisina ny fepetra rehetrarehetra mba ho sanatriaka hisy voakasika ireo olon-tsotra izay mividy an'io pizza io. Dia rehefa nalamina teo nitetika rehetrarehetra dia rehefa andeha hanao ny fisamborana ny mpitandro filaminana no namaly zareo reo. Dia teo amin'izay famalina zay no napisy aniny pobasy be eno eraka Tanimora sy ny manodidina. Tafiditra ao amin'ny fanamafisana fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana indrindra mahakasika ny fiparitahana fitaovam-piadiana ka misy 520 ireo fitaovam-piadiana tratra tamin'ity taona ity araka ny fanazavana azo avy amin'ny zandarmerie-pirenena. Nisy tamin'izy ireo vokatry ny fisavana izay natao teo ihany koa ny nandritra ny fisamborana ireo dahalo.